maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Isika riavana tonga indray amin'izao fiara-mivavaka maraina izao ary dia manonona ny fahasoavany sy ny famindrampony ho amintsika rehetra. Nde ny salamo fahaenina amin'ny valopolo andininy fahaenina hatramin'ny fahafolo no iarahantsika mamaky ideranan'Andriamanitra. Salamo fahaenina amin'ny valopolo ny andininy fahaenina hatramin'ny fahafolo. Mitsangana riavana hanome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: mandrenesa ny vavako Jehova o, ary enoy ny feon'ny fifonako. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho, fa mamaly ahy ianao. Tsy misy tahaka anao tompo amin'ireo Andriamanitra, ary tsy misy tahaka ny asanao. Firenena rehetra nataonao dia ho avy ankohaka eo anatrehanao tompo, ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga, ianao irery ihany no Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray masina indrindro, tokana ianao ary ianao ihany no tompo sy manam-pahefana amin'ny fiangonanao sy izao tontolo izao no arinao. Misaotra anao zahay raha mbola tsaroanao tamin'ny anaranay tsirairay ka tonga indray mifanatrika aminao amin'ity fotoana ity. Mivavaka aminao izahay ka manolotra fisaorana sy fankasitrahana no ianao, lay nanefa ny momba anay rehetra amin'ny atsipiriany, ny ambina ny varavarankelinay sy ny varavarambenay ianao, andrindra ny ambina ny fonay tsy ho tamihan'ny fahavalonao dia ilay Satana. Misaotra anao izahay fa navaozinao vao maraina teo ny famindramponao ka tsy lany ritra izahay. Kanefa tompo, eto amin'ity fiara-mivavaka ity dia mbola manonona vavaka fiekekerika izahay, mitalao ny famelana ny fahatsoanay, ny fahotan'ny fiangonanao sy ny firenenay. Aoka ho avozinao indray ny fiorenan'ny fanahinao masina ty anatinay, ary eo anay ny fifaliam-pamonjeny. Ianao Andriamanitra tokana sady marina, no hanamarina ny tsirairay, hanamarina itony fotoana itony, andianana ka ny sitraponao, ka aniraka ny fanahy masina mbola hanampy ny fiangonana eo amin'ny famakiana ny soratra masina, eo amin'ny fandrenesana sy fandraisana ny afatrao. Ampitomboisy ao reny tsara amin'ny finoana izahay mba hatakatra famanapaka amin'ny fahefanao ianao ry Tompo Andriamanitray. Amen. Anaraka ny vaky ny anjara mofinainantsika isika ny marika toko 12 andininy 7 hatramin'ny 4 marika toko 12 manomboka amin'ny andininy 7 amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanatona an' Jesosy ny mpanoran-dalàna anankiray izay efa nahareny ny adiny hevitra tamin'ny Sadoseo, ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana no voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mianory Israely, Jehovah Andriamanitritsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanoran-dalàna taminy: marina izany, Tompoko, tsara ny ilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary ahitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy nanontany azy intsony. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
Mbola manonona trany ny famindram-po sy ny fiadanana ho amintsika rehetra ry havana ry hitombo ao amintsika ny asan'ny fanahy masina, ampiorina antsika bebe kokoa amin'ny alalan'izao afatr'Andriamanitra izao. Manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Tantara anankiray izay anisan'ny seho tao anatin'ny herinandro masina no manoloana antsika dia anankiray amin'ny fanontaniana napetraka hamandriana ny tompo. Mpanorad-dalàna no manoloana azy, manontany hoe inona ny fanontaniana? Inona ny fanontaniana napetraky ny mpanorad-dalàna? Didy manahoana no voalohany amin'ny didy rehetra. Tsy nametraka lohalisitra Andriamanitra ay tompo tamin'izany, fa ny navaliny dia ny hoe mianory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Izay vao mandeha ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny hoe tiavany namanao. Ity 19 ity ry havana no raintsika iompana ny afatr'Andriamanitra. Ny olona manaiky fa iray ihany Andriamanitra dia manao azy ho tompo ny fahefana eo amin'ny fiainany. Ny olona manaiky fa iray ihany Andriamanitra dia manao an'Andriamanitra ho tompo ny fahefana eo amin'ny fiainany. Ny voalohany, fantatrao sady iainanao ve fa iray Andriamanitra. Fantatrao sady iainanao ve fa iray ihany no Andriamanitra. Ny filazana hoe mianory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany, dia fanekempinoana teo amin'ny mpivavaka jiosy, tononona isan'andro fa tsy hoe isan'alahady. Isan'andro ny jiosy dia miteny hoe Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Tena fantany izany fa tsy fiainany. Dia manontany antsika koa ny hoe tena fantatrao ve izay inonao ary iainanao ny finoanao. Ny fanekempinoana tsy ambava fotsiny fa fiainana. Amin'izao misy manaiky hoe Andriamanitra ny tompo sy mpamonjy ao amin'i Jesosy Kristy, fa mbola miteny ihany hoe ny vola ny maharangaha. Rehefa misy ny vola dia vita daholo ny rehetra. Amin'izao misy milaza hoe Andriamanitra irery no ivavahana, fa mbola ny manam-pahefana eo amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny fiarahamonina no ekeny lavitra no ny sitrapon'Andriamanitra. Izay lazaina aminy. Amin'izao mbola manao ambony no ny herin'Andriamanitra, ny herin'ny tambajotra sosialy, indrindra ny tanora. Rehefa io no miteny aminy hoe izao no izy, dia ilika eo ny fahefan'Andriamanitra. Manam-pahefana betsaka amin'ny olona manonona fanekempinoana ny zavatra manodidina azy, ny vola, ny fahefana, ny voninahitra, ny tambajotra sosialy, eny ny fialamboly. Rehefa misy zavatra manitsitsitsina eny amin'ny kianja lehibe, Antsonjombe, avelako eo aloha ny lahady, ndeha hilahatra be, so dia tsy mahazo amin'ilay toerana ahitana tsara ny mpanakanto, fa mivoha amin'ny folo ny vavahady, mivoha amin'ny enin'ora ny vavahady. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tsy hoe tononona ny fanekempinoana dia lazaina fa manan'Andriamanitra tokana ianao, fa ny fahafantarana fa mahafantatra izay inonao ianao, mahalala izay inontsika isika dia ny fiainantsika. Tsy ny teny aloka ny vavantsika no anehoana fa manan'Andriamanitra ianao, fa ny fiainantsika mihitsy. Koa amin'izany dia ny hoe mandiny iza marina no manjaka eo amin'ny fiainantsika, iza marina no inontsika
ka mitarika ny fanapaha-kevitsika iza marina no inotsika, Andriamanitra tokana ve no inotsika, ka rehefa avy izay ilana vonjy dia ny anarany tonononao voalohany, ny laharany no voatendrinao voalohany. Antsoa dia hovaliako ianao, sa misy marary tampoka dia tsy dokotera, tsy ratsy, tsy fahadisoana, fa akaikeo Andriamanitra. Ny olona tena manana fanekempinoana matanjaka, tsy mpilivava tahaka ny an'i Jiosy isan'andro dia olona miaina ny finoany mandrakariva, isan'andro, mandrakariva ary mandrakizay. Ny anehoanao fa mahafantatra an'Andriamanitra tokana ianao, ny anehoanao fa mino an'Andriamanitra tokana ianao, Jehova iray ihany, Jehova no Andriamanitra, dia ny fiainanao feno fahatokiana an'Andriamanitra. Zavatra faharoa ry havana dia ny hoe fantatrao sy ekenao ve ny fahefan'ilay Jehova iray ihany. Fantatrao sy ekenao ve ny fahefany. Fantatrao ve fa izy irery no Andriamanitra, iainanao ny finoanao, fa fantatrao sy ekenao koa ve ny fahefany. Rehefa namarina ny Tompo avy ny teny hoe mianory Israely Jehova Andriamantsika dia Jehova iray ihany, izay vao nanaraka ny didy tsy havan'i Jehova Andriamanitrao, tsy havan'ny namanao. Rehefa fantatsika fa tokana ny Andriamanitra ivavahantsika, tokana ny Tompo izay tompontsika, dikan'izany dia ny hoe ny didiny no arahintsika. Tsy misy hoe didy lehibe kokoa na voasoratra meloa dia manandanja, tsisy hoe ny didy ambanimbany kokoa fa voasoratra farany dia maivana, tsia. Fa ny voalohany dia izao, ny faharoa izay tahaka azy ihany, hoy ny Tompo mamaly ny fanontaniany ny mpanoran-dalàna. Amin'izao dia misy olona manao hoe ny ampahany ao amin'ny Baiboly ihany, misy olona manao hoe izay tiako ihany io, misy koa miteny hoe efa lany andro ny Baiboly tokony ho avaozina. Raha ankizy kely no anontanianao, inona ary ny didy tadidinao indrindra, fa tsy tena hoe lehibe indrindra, zamandaingy. Raha tanora no anontanianao, trekatekomena ao anatin'ny dingy, milazao hoe didy anankiray amin'ny didy 10, ny ankamaroany dia miteny hoe aza mijangajanga. Izay manintona ny saina no irona ny fo, fa tsy zany amin'ny Tompo. Tsy misy hanavahana io, tsy misy hoe ity avako satria tonga eo amin'io trangan-javatra io mihitsy azy ao, fa ny rehetra voalohany ny faharoa izay tahaka azy ihany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, Jesosy Kristy no modely. Ilay nilaza hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny ianao. Ny lalàna ateraka ny finoan'Andriamanitra tokana dia mametraka antsika eo ambany fahefany, dia ny fahefany ny teniny diso, ary aoka isika hanana fahasahiana tena hanambara sy izara hoe tsy marina no hoe anefa izay irin'ny fonao ane izy. Fantohanao amin'ny Andriamanitra tokana dia afaka ilaza hoe fantatra izay inonay, afaka hiteny ny tsirairay manao hoe fantatra izay inoko. Tsy ho finoana antendromolotra ihany na tenenina fotsiny, fa ho finoana iainana ny finoanay ry Tompo. Dia ianao no hampianatra nay iaina ny finoana eo amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny asa mandraharanay, ataovy manana finoana sy matoky anao izahay, na dia misy sarotra aza ny asa, na misy manahirana eo amin'ny lafiny ara-potoana maro, zavatra tsy maintsy enjehana araka ny fandaminana ny toeram-piasana, ataovy feno fahatokiana anao ilay Tompo ny fotoana izahay. Mety misy koa manahirana anay eo amin'ny fianarana, na izay filofosana ataonay tsirairay, amin'ireny dia ataovy mino sy matoky anao izahay,
misy misedra tsy fahasalamana, ataovy voantsonay mialoha ianao raha vao maraina, voantsonay voalohany ianao amin'ny fotoana rehetra mahatery anay. Apetraka eo ampelantananao Tompo ireo manamanjoa, tonononay mba hitodika aminao ilay fiandohana sy fiafarana izy ireny. Tonononay aminao ireo tojo olana samihafa, ara-ankohonana, ara-tokantrano, ara-pianakaviana, ara-piaramonina, eny mety tonga eny amin'ny sehetry ny fitsarana zany. Ianao Tompo anie hanapaka amin'ny fahefanao sy ny teninao ny an'ireny trangan-javatra ireny. Apetraka eo ampelantananao koa ny fiainanay, mba ho fiainana feno fanekena ny fahefan'ny teninao, aoka tsy salovana ny fahefan'ny teninao, ireo teny maro reny ny sofinay na hitany masonay. Omeo anay ny fanainao masina, ahafanay manavaka ny marina sy ny diso ambara aminay. Andriamanitro, mino izahay fa mihaino vavaka ianao ary mamaly zany araka ny sitraponao. Manapaka amin'ny fahefanao amin'ny fiainanay ianao ary dia ento araka ny sitraponao no momba anay rehetra. Ho feny vavaka tonononay dia iarahanay indray ilay nampianarin'ny Tompo manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, hatao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny eny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny herokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninay hatramin'ny mandrakizay. Amen. Raiso tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina, ary ametraka anareo tsy anatsiny eo alohan'ny voninainy sy ny firavoravona, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika anie, ny voninahitra sy ny fahalebiazana, fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.